ho aminareo rehetra neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mirahaba antsika rehetra, dia isika rehetra kristianina ao amin'ny FJKM Ziona Vaovao Paris sy ny kristianina ao amin'ny FJKM Jerosalema Fitahina à Neuville nahatrahatra amin'ny mpifaliana noho ny fahasoavan'Andriamanitra ity andro lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy ny tantaran'ny famonjena ity. Dia ny Pentekosta izany, efa hatramin'ny siny zao fotoanan'ny confinement teto amin'ny firenena noho ny aretina irantsika mahalala zao manko no nisin'ny fiombonana amin'ny fiarahan'ny rotonta manaraka sy miara-manatanteraka ny fanompoam-pivavahana zay iombonana. Zava-dehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany, dia ny fiangonana rotonta. Zava-dehibe indrindra koa eo amin'ny tantaran'ny firenena, satria tsy ho voakosoka ao amin'ny tantaran'ny pirenena ary indrindra ho amin'ny tantaran'ny fiangonana ny fisiny zao Covid-19 izao. Miarahaba manokana indrindra koa anareo rehetra izay kristianina manaraka izao fanompoam-pivavahana zao, na aiza na aiza. Ho aminareo mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo, fa isika rehetra dia mbi amin'izay antsoin'ny apôstôly araka ny Romanina 12:5 hoe fa isika rehetra na dia maro aza dia tena na vatana iray ihany ao amin'ny Kristy. Ho aminareo ny Tompo. Ndeha arsika iombona arak'izay tarehin'ny fiangonana antsika amin'ny lohahevitra hoe ankatoavy ny fitarihy ny fanahy masina, ka ny liturjia indry ny voalohany no ionantsika amin'ny Tompo ary idirantsika indrindra ny fitiavany sy ny fahatongavan'ny fanahy masina miombona amintsika amin'ity anio ity. Dia ny Salamo 170, ny andininy voalohany hatramin'ny 9 sy ny andininy 10 no iombonantsika rehetra ny famakiana azy ho fiderana an'Andriamanitra ray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Jehovah ny mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobimy izy, aoka iorooro ny tany. Lehibe any Ziona Jehovah, ary avo ambonin'ny firenena rehetra izy, aoka iderany anaranao lehibe sy mahatahotra ireo. Fa masina Jehovah, asandrato Jehovah andriamanitsika, ary miankohofa eo antendrombohiny masina. Fa masina Jehovah andriamanitsika. Amen.
ivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo sy mpahary anay io, mideranao zahay noho ny soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatray na izay tsy tsaroana velively koa, nefa dia ivelomanay isan'andro. Tamin'ny voalohany dia ny teninao no namoronanao ny tany sy ny lanitra. Ny teninao dia pahary hatramin'ny voalohany, koa anio amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro zao, dia tafavory eto anatrehanao zahay mba hamoronanao anay indray hitovy endrika amin'ny zanakao. Tompo, efa nampanantenanay ianao, fa tsy hiverina foana any aminao ny teninao, raha tsy efa nahatanteraka ny nanarahanao azy. Koa anio amin'ity andro Pentekosta, zay iombonana ny zao tontolo zao, iombonana ny tany sy ny lanitra, mankalaza anao te, irao reny fanahy masina, mba hahatonga anay andray ny fahafenony Jesosy Kristy amin'ny fahatatirahan'ny fifaliany. Ho dia rainay sy ankalazay mandrakizay eny ny anaranao, ry Andriamanitra tsy toa, dia ianao ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Horentsika izao ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny soratra masina, dia ho arahantsika sy ho henointsika tokoa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha tia ianareo i Jesosy, dia hitandrina ny didiko, ary zaho angataka amina ray, ary izy hanome inareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana, zay tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irahina ray amin'ny anarako Jesosy. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araky ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fonony rehetra. Amen. Rehefa avy nahenony zany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana, dia tsaroana fa tsy nahatanteraka satria tsy nahay nifandray tamin'ny fanahy masina izay nomeny Jesosy Kristy sy efa nampanantenay, ary eo amintsika mandrakariva tsy mbola tadiavina na mbola angatahina avy any an-danitra, fa ilay nataon'ny Tompo hoe eo aminareo mandrakariva ary ho ao anatinareo. Noho izany betsaka ny namelantsika azy ankilabao, tsy nierantsika taminy, niariareo mason'Andriamanitra zany, ndeha anatiny ny tomposika, iakeloka sy fony eo anatrehiny, amin'ny alalan'ny fiombonantsika rehetra, mivavaka eo am-pamakina, ho vavaka iombonantsika rehetra eo am-pamakina azy, ny Salamo 5:30, ny 1:8 ka hatramin'ny 1:20, ary ny 1:30 sy ny 4:20. Iombona amin'izany salamo zany sika mba ho fiaikentsika ny helontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iombonantsika hoe: Jehova, efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinikao ny toetro na mandeha aho na mandry,
ary fantatrao tsara ny alehako rehetra, fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo am'lelako Jehova o. Manodidina eo ivohoko sy eo anatrehiko ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga ahy loatra zany, eny avo loatra ka tsy tratro. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra azaho, dia any ianao, ary na dia manao ny fiainantsy hita ho fandriako azaho, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina azaho, mba hitoehitra any amparan'ny ranomasina, dia mbola enti ny tananao ihany aho, na dia any aza sy azony ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy zaho aza, aoka ny maizina hanaronahy, ary aoka ny mazava manodidina ahy ho tonga alina. Tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao ny nahary ny voako, namolavola ahy tao ankibon-dreniko ianao. Ideranao aho, fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao, ary fantatra ny fanahiko marimarina izany. Ny tenako tsy niafina taminao, fony natao tao amin'ny miafinao, ka noforoninao isy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita ahy, na dia fony tsy mbola ary fady azaho. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Indrey, zava-tsy ho amiko indrindra ny hevitrao, Andriamanitro. Akory ny amaron'ny isany, raha nisazy aho, dia maro isa lavitra noho ny fasika izy, raha mifo aho, dia mbola aminao ihany. Dinio aho, Andriamanitro, ary fantaro ny foko. Izaho toetra aho, ary fantaro ny eritreritro. Ary izaho, na misy lalana mampahory atao anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Ho antsika izay niara-niombona ka nangataka ny fanahy masina teo anatrehan'Andriamanitra ray, ary nitolo-batana tokoa fa tsy nahatana zay afatra nomeny, dia hoy ny soratra masina hoe mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny elontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Nde raisitsika ary zao ny teny soa mahafaly tokoa satria famelan-keloka avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, araka izao teniny zao hoe: tahaka ny tiavana ray ahy no ny tiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony,
fa efa nataoko hoe sakay zay ianareo, satria izay rehetra reko tamina raiko no efa nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy aho, fa izaho no nifidy ianareo ka nanendry ianareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo, mba omeny ny ray ianareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Amen. Ho ambara fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Midera azy. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay jisain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Rehefa avy nandray zany teny famelan-keloka izany isika, dia andeha iombona amin'izao fanekam-pinoana apôstôlika izao, iombona antsika aminareo fiangonana kristianina voavela eloka ao amin'i Jesosy Kristy hoe: mino n'Andriamanitra raisotoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino ny Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay notorontoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontius Pilato, nomboana tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raisotoa, avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Araka izany ao anatin'ny fotoana zay iombonantsika isika, satria fotoana sarobidy raha teo, ny fotoana ankehitriny ka dia iraisantsika fo, iraisantsika fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Nefa koa alahady farany amin'ity volana Mey ity, izay ahatsiarovatsika manokana ny havantsika rehetra, ireo nanorina tokantrano tany elanelan'ny voalohan'ny volana Mey ka hatramin'ny faha 1 na ireo teraka tany elanelan'io daty io, voalohan'ny volana Mey ka hatramin'ny faha 1 Mey. Ndeha arisika iombona hahatsiaro an'izy ireo, ka ny teny voalohany atao aminareo rotonta ry havana dia ny fiarabana, ny firarintso, ary ny tompony ampahita fifaliana nareo mandrakariva, andraisanareo zany fahafenon'ny fitiavana zany, ary mahatonga ny fiangonana rehetra koa isika menakavy ifampiroso hoe heureux anniversaire, ary dia ho tahin'Andriamanitra amin'ny atao rehetra sy mandritry ny hoavy rehetra. Ny tenin'Andriamanitra zay atolony antsika mba ifampiroarintso ary indrindra ifampahirezana, ary atolony koa ho anareo hatrany mba ifikiranareo amin'ny fanarahana azy mandrehitra niny taona ho avy indray,
dia nomeny ary eto de hitambaranareo rotonta ity teny ity omen'ny tompo antsika an'io ty araka zay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 Tesalonianina voalohany toko 5 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 420 tena teny feno mahalaza ny fikasan'Andriamanitra aminareo zandriavana ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra ka azony mafy zay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo, manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanatanteraka izany. Amen. Mirarisoa anareo ry havana satria ny olona miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo tokoa no azo ny hafarana hoe mifalia mandrakariva. Ary io dia teny tsaroan'i Paoly fanampahiran'ny kristianina tahaka izay efa hitantsika any amin'ny Filipianina toko 4:4. Mifalia eo amin'ny tompo hoy izao ndray hoy izy, mifalia. Ary eo amin'ny tompo izany ny fanampanantenany amin'ny filazantsara araka ny Jaona fa tena nanome teny izy mba hitantsika fifaliana. Tsy avelany ho atonoina ny vavaka sy ny fisaorana azy amin'ny zavatra rehetra. Mandritra n'iny taona ho diavin'iny dia misaoran'Andriamanitra fa ny sitrapony no tanterahany aminareo. Da dia tsarovo mandrakariva fa tia anareo izy ary manefa ny famindrampony arak'izay hieverany anareo. Hoy ny teny tsotra moa hoe tsy mahafinaritra ery lazan'ny apôstôly azy hoe aza mamono ny fanahy ary aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Mandrehitra ny fiainana diavintsika rehetra iny, fiainana diavinareo mandritra ny taona manontolo iny, fantaro ny zavatra rehetra ka hazony mafy zay tsara. Satria ny zavatra rehetra dia miaraka miasa asoa zay tian'Andriamanitra, fa deo ny fanao ratsy rehetra. Ary dia ny tompony lay Andriamanitra ny fihavanana, lay Andriamanitra ny fiadanana iahy ianareo manontolo ka na ny saina, na ny tena, na ny fanahy dia ho arovany avokoa. Izy no nyteny zany ary izy koa no hatateraka izany aminareo. Ao aorianan'ny Hira FF ny andininy voalohany sy ny 2 ary ny 4 no iombonantsika amin'ny vavaka. 2:7 ny andininy voalohany sy 2 ary ny 4 dia hivavaka ho anareo isika ary isika menaka avy keo izay havana rehetra manao anatiny zao fanompoam-pivavahana zao dia iombona fo mba hangataka ho an'ireo havantsika zay nanoro tokantrano sy teraka tetỳ ambonin'ny tany araka izany.
de hivavaka re sika rehetra ry havana. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zahay, noho ny fitiavana lehibe ataonao aminay, ka nitahinao anay sy mbola hitahinao anay, ary antenainay fa mbola hitahinao anay amin'ny ho avy rehetra. Misotranao zahay noho ireo havanay ireo izay nanoro tokantrano tao anatin'iny volana May manontolo iny, ary na ireo izay teraka somatsara tety amin'izao tontolo zao tamin'iny volana May manontolo iny. Tompo, mahatsiaro anao tokoa zahay amin'ny fotoana tahaka izao, fa ianao no antoko ny fifaliana sy ny hery, ary ianao raha teo no tena maniry zany hoe mba hitoetra ao aminay ny fifalianao. Koa tsarovanay manokana ireo havanay ireo, mba tena ho tokantrano ankalazana sy anomezam-boninahitra anao, mba ho tena fiainan'ny olona tsirairay izay hiderananao tokoa, ary ametrahanao ny fitokisanao, afatrafaranao satria tena tianao. Izao teny nomenao azy rotonta izao no manambara aminy fa tena tia azy ianao, ka milaza aminy ny tokony ataony rehetra sy ny tsy hahafahany misaraka aminao. De ianao lay Andriamanitra ny fiadanana ny iaro azy ireo tokoa, anome azy zay irin'ny fony amin'ny anaranao, ary ampandresy azy miaraka amin'ny fanahy masina, mba hatsapany tokoa fa zanak'Andriamanitra izy, ary ianao no miahy azy sy momba azy amin'ny lafiny rehetra. Ry Jesosy Kristy Tompo, ho amin'izy ireo hatrany ny fahasoavanao, ahatsapany fa velona sy mahery ianao sy ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Ho ataontsika ry havana, avy hatrany ny hira voalahatra dia ho atolotritsika ny rakitra izay ho tantazana amin'izany, ary ao aorianany izay dia anatanteraka ny anjarany ny tompon'andraikitra amin'ny 5 minitra ny sekoly alahady. Rehefa vita zany dia ny hira voalahatra eo rehefa nahy mpanazava ny baiboly taminao no iombonantsika mialohan'ny hamakitsika rehetra ny soratra masina. Dia ary ataontsika ny hira fanampiny voalohany zao dia anolotra ny rakitra isika.
Bonjour à tous, bonjour les enfants, joyeuse Pentecôte à tous. Le thème choisi par la FJKM pendant ce mois de mai, qui se termine aujourd'hui, est Ankatwavi nifitavi anifanaimasen. Obéissez à l'orientation du Saint-Esprit. Pour ces 5 minutes, j'ai choisi de vous parler de 2 disciples, Pierre et Jean, qui ont été guidés par le Saint-Esprit. Cela se trouve dans Actes des Apôtres, chapitres 3 et 4. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples continuaient à en parler autour d'eux. Je vous invite à suivre l'histoire. Et voici Simon, Pierre et Jean en route vers le temple de Jérusalem pour la prière de l'après-midi. S'il vous plaît, je regrette. Une petite pièce. J'ai pas d'argent. Je vous en prie, messieurs, pourriez-vous trouver dans vos cœurs purs de quoi aider un pauvre vieil infirme qui fait la manche? De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Venez voir, il se passe quelque chose. C'est le vieil infirme. Comment est-ce possible? C'est incroyable, il marche. J'arrive pas à le croire. Mais cet homme était infirme depuis sa naissance. Ça alors. Valeureux peuple d'Israël, pourquoi nous dévisager ainsi, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Ces miracles, nous les accomplissons en son nom. Merci le Seigneur. Pierre a guéri l'infirme. C'est un véritable miracle. Ce vieillard était Mais un enfin, comment est-ce possible? Ce sont les envoyés du Seigneur, ils accomplissent des miracles en son nom. Je crois que le moment est venu, Anas, de mettre un terme à tout ça et tout de suite. Capitaine, arrêtez Simon, Pierre et Jean pour avoir tenu des propos blasphématoires. À vos ordres, monsieur. Simon-Pierre de Galilée. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir prêché contre les lois juives et ses coutumes. Ça devait bien arriver un jour. Comment peut-on dire des absolument les juges et qu'on n'en parle plus? Absolument. Taisez-vous, écoutez. À quelle puissance, ou devrais-je dire à quelle autorité, avez-vous eu recours pour faire cela? Honorable membre du Conseil supérieur, si vous êtes en train de me demander comment j'ai guéri cet homme, alors je dois vous confesser que je n'ai guéri personne. Seul Jésus de Nazareth a guéri ce pauvre homme. Et c'est en son nom que ces miracles sont rendus possibles. Dieu seul a le pouvoir de guérir et d'accomplir des miracles. Grands prêtres, scribes et anciens, écoutez-moi. Dieu a accompli tous ces miracles incroyables à travers Jésus de Nazareth. Tout comme moi, aujourd'hui, j'accomplis ces mêmes miracles en son nom. Simon-Pierre, vous devez obéir et respecter la loi juive comme tout le monde. Quittez cet endroit sur le champ et je vous interdis formellement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus ou cette cour condamnera et crucifiera les hérétiques que vous êtes. Mais nous ne pourrons plus aider personne, ni parler des choses magnifiques que nous avons vues ou entendues quand nous étions avec Jésus. Bientôt, les gens parcoururent de longues distances, rien que pour entendre la parole de Simon-Pierre et le voir accomplir des miracles au nom de Jésus.
Ny hira fahatelo ambin'ny polombo zato no ataontsika ny andininy fahatelo arak'izay tarihany zava-maneno antsika dia iomana isika ho amin'ny fiainona ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'ity anio ity dia araka izay hita ao amin'ny perikopa dia ny asan'ny apôstôly toko 4 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy ny olona, raha adininy zahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitrana n'ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy nitsanganan'io lehilahy io finaritra eto masonareo. Ity ny vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay ahazoantsika famonjena. Amen. Rehefa avy nanasitrana ilay lehilahy 7 taona nalemy hatrany an-kibon-dreniny i Petera sy Jaona teo ambaravarana ambavadin'ny tempoly, dia nilaza ny antony zany tamin'ireo olona nanatona azy fa ny anaran'i Jesosy no nahasitranana io lehilahy io, zany hoe ny finoana ny anaran'i Jesosy no nahasitranana io lehilahy io. Dia mba nanatona tamin'izay koa ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly niaraka tamin'ireo reo atokon'olona antsoina hoe sadoseo. Reo sadoseo reo manko lay antokon'olona tamin'izany fotoana zany tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty. Avy eo tezitra izy ireo ka nampidiriny tao amin'ny violon, tao amin'ny tonja na ao amin'ny violon ny herivan'io ihany Petera sy Jaona, dia ny maraina vao nataony ny fakanambavany azy ireo. Fa tafavory teo ny mpanoradalàna, ny loholona, ny mpisorona be ary reo hafa koa mbam'ireo avan'ny mpisorona be aza. Teo ny nakany ambavany azy roa lahy. Dia eto no ahitantsika eto n'ity andininy 9 ity, ary lazainy hoe ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe. Tsaroana eto ilay voalaza ary amin'ny Lioka toko 4 ny andininy 1 zay tamin'ny perikopa antsika tamin'ny 10 volana Mey iny, nilazan'i Jesosy rehefa avy natao batisa tany amin'ny oron'ny Jordana, dia hoy ny filazan'ny Lioka toko 4 andininy 1 io hoe ary Jesosy feno ny fanahy masina dia nitiny nakany nefitra. Io fahafenon'ny fanahy masina io mantsy dia hery manokana mihitsy izy io, satria herin'Andriamanitra ao anatin'izay mino an'i Kristy. Ary tanteraka eto sady lay nampiomanan'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko 12 ny andininy 12.
tanteraky eto sady io nampiomanana io fa hoy ny tompo tamin'izay ary raha mitondra anareo eo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka izy de aza manà zay avalinareo na izay olazainareo fa ny fanahy masina no ampianatra anareo am'izany oro zany zay mety olazainareo. Rentsika voaingana teo amin'ny fanambarana sitrapon'Andriamanitra teo ny tenin'ny Kristy tamin'izay mino azy hoe araka ny Jaona 4:12 andininy 5:12 ho eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Io mola efa ambara amintsika matetika hoe tsy maintsy tanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy fa minoa tsy maintsy tanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy. Ity zava-niseho tamindry Petera sy Jaona ity ary ity nataondry zareo manam-pahefana satria ireo lay sinedriony, ireo lay manam-pahefana dia mbola fahita koa mandraka ankehitriny eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fiainam-bahoaka. Zany hoe raha vao misy asa famonjena na fanavotan'olona ao anaty fahavoazana de mahamaika ny olona ny mitsikera sy mikaroka misakana mihitsy azy hoe tsy maintsy zao tsy azo atao zao. Eto amin'ity voalaza eto ty zao de tsy ny fahasitranan'lay rangahana lemy no atao zava-dehibe fa hoe fahefana avy aiza no anaovanareo zao. Angamba mety ilaina ihany zany hoe fahefana avy aiza zany kanefa rehefa tena jerena ny zavatra tokony mahamaika aloha dia lay famonjena, lay nampitsangana ny malemy na de misy tokoa aza ny mihevitra an'izany ho fanelingelenana. Mampisainy zany revana, mampisainy zany fa raha vao misy zavatra tsara na mahamety de mandrakariva ny mahamaika ny olona dia izy iny avy aiza iny inona no antony sy ny sisa rehetra. Mampatsiaro antsika ilay na jamba nosotran'i Jesosy ihany koa ka nataony hoe lazao anay iza no nahasitrana anao. Tsy voasika fiangonana akory no miantso ny fanahy masina ho tonga fa araka lazailazain'ny tompo Jesosy amintsika hoe eo aminareo izy efa tamin'ny andron'ny Pentekosta voalohany zany. Ka ny fankalazantsika an'Andriamanitra amin'izao Pentekosta izao no anamafisany Jesosy amintsika indray, anamafisany fiangonana amintsika indray fa ny fisiny sy ny fiarahana am'izay mino sy mandray azy. Fampatsahivana ary fanomezan-toko mihitsy fa tsy miova amin'ny teny nataony Jesosy tompo. Efa fotoana vitsivitsy talohan'ny nandehanana niakatra any an-danitra ity toe-javatra niseho tamin'ny Petera ity. Te hanamafy antsika izao vaninandro zao sy izao perikopy zao fa ny Pentekosta dia trangan-javatra, événement atrany am-boalohany ka mandraka ankehitriny tranga foana io. Ary ny zava-dehibe dia anisan'ny singa na anisan'ny élément mahatateraka an'io tranga io, anisan'ny élément mahatateraka an'io sika fiangonana kristianina satria isika ne de vokatry ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra. Zany no antom-pisin'ny fiangonana, izany isika fiangonana io raha lazaina amin'ny teny tsotra de hoe vavolombelona hita maso milaza ny fisin'ny fanahy masina. Fa tahaka ny olona rehetra, isika rehetra tsy hoe olona tanteraka amin'ny fahatsarana fa ity olona manaiky iasany ny fanahy masina sy miaraka amin'ny fanahy masina ka mahatsiaro mandrakariva ny antom-pisintsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika, amin'ny mahaolo ny fanjakan'Andriamanitra atsika. Ary zany no anatonantsika ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo hatrany satria tena fikarakarana sy fiahiana ireo vavolombelon'ny tompo miaraka amin'ny fanahy masina sy miombona ao amin'ny fiangonana ny fandraisany ny sakramenta. Rehefa mameno ny fon'ny olona sy eo amin'ny fiainany ny fanahy masina, araka ty teny ty hoe feno ny fanahy masina
araka ny voalaza izy aloha de voalohany eo amin'ny fiainany andavanandro ny maniry sy mangetaheta ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tena endrika hita maso sy iainana mivantana izany, ahatsapantsika fa eo amintsika ao anatitsika ny fanahy masina. Izany no mahatafiditra ao anatin'ny liturjin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny vavaka fangatahana ny fanahy masina, zay atsoina amin'ny teny frantsay hoe epiclèse. Io fotoana io de sady eo amin'io fotoana fandraisana fanasan'ny tompo io de sady miaikeloko sika, ary avy miaikeloko sika de andray ny famelan-keloko avy amin'i Jesosy Kristy, ary anehoantsika koa amin'ny fomba hita maso ny fiombonana aminy sy ny fiombonana amin'ny mpino. Zay no ataontsika eo anoloan'ny sakramenta, ary zay no asan'ny fanahy masina. Zay ny amin'ny fanahy masina, ary anankiray mampiavaka ny andro Pentekosta zany, mba amerenana amintsika indray fa efa eo izy, miara-miasa amintsika izy, ary mitondra antsika anjary ampiariary ny mahaizy ny fanahy masina. Ho isika hoe amin'ity an'ity isika tsy any am-piangonana ary tsy isika ihany no any an-trano trano fiangonana, fa maromaro zany, misy ny efa hany, kanefa ireny rehetra de zavatra tokana daholo ry havana no dikany. Pentekosta ny andro, maneho trang'Andriamanitra, ary ao antokantranontsika eo sika zao, miara-miombona amin'ny fomba asa, fomba hita maso sa fomba tsy hita maso, fa miombony tsika rehetra ka mankalaza ny fanahy masina, ary afaka miteny sika ao anatin'ny fanekam-pinoana hoe mino ny fiombonany olona masina, satria tena miombona tokoa ny isika amin'izany. Izay ny momba ny fanahy masina ho iaho, ary anankiray mampiavaka ny maha-Pentekosta ny andro. Fa ny zavatra tsy azo adinoina de zao: ny kendreny ny fanahy masina, ny kendreny ny fanahy masina de ampitodika ny mpino ho eo amin'i Jesosy Kristy ka hiankina aminy. Ampitodika ny mpino ho eo amin'i Jesosy Kristy ka hiankina aminy. Zany no afatra lehibe amin'ity andro ity, ary omen'ny tompo atsika. Feno ny fanahy masina Petera, tena mahaly tsara ireo mpakambavany azy hoe raha adininy zahay anio ny amin'ny asa tsara natao, dia aoko ho fantatrareo fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no hitsanganan'io lehilahy io. Zay no hitantsika amin'ny 15:10. Zany hoe tsy hoe i Petera sy Jaona no nahavitany zany amin'ny herin'ny fotsiny zao, tsia, fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta de ilay nombonareo, hoy Petera, ilay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana, ary zany de amarina ilay voalazan'ny soratra masina hoe vato ny lavon'ny mpanao trano nefa tonga fehizoro. Jesosy Kristy ane io ambaran'ny soratra masina amin'ny Salamo 7:20 io, fa vato ny lavon'ny mpanao trano nefa tonga fehizoro. Lay nolazaina hoe iza moa ty no manao blasfémie mantsiny Jesosy Kristy, satria hoe manao ny tena no Andriamanitra ho izy, na iza moa ity fa ny lohan'ny Belzeboba no amoahany demoni, zany hoe toy ny hoe pray asa, pray amin'ny Belzeboba zany. Nolazaina koa rehefa nanontany an'ilay jamba zareo ka nataon'ilay jamba hoe lahy lehilahy atao hoe Jesosy no nahasitrana, de hoy izy hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany. Nolazaina mihitsy azy izy tamin'ny fotoana iam-pangana azy hoe lay mpampikomy vahoaka. Zay ny sisa, zany ry havana no endriky ny fandavana sy tsy fanekenan'ny Kristy. Zay no endriky ny fandavana tsy fanekenan'ny Kristy zany, ary de hitantsika fa ny efara tamin'ny famonoana amin'ny alalan'ny herisetra na atsiravina. Tena no laviny reo nolazaina hoe olo-kendry tamin'ny fotoan'andro, reo nolazaina hoe olo mahalala sy mpitondra tamin'ny fotoan'andro. Ary dia naleo nahita azy maty tamin'ny fahafahambaraka, toy izay amelona azy satria no laviny tanteraka ny momba azy. Fa hoy Petera eto amin'ny 9:10,
fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy, ary ny anarany no hitsanganan'io io lehilahy io. Zany hoe na notoerina sy ny vonoinareo dia velona, ary ny anarany no antony zao. Mbola no amafisiny eto indray ry havana fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra azontsika famonjena. Raha atao amin'ny fitenitsika tena ankehitriny zany de hoe tsy misy anarana hafa eto ambonin'ny tany azontsika famonjena. Entitra, mahitsy, mazava, afa-tsy io anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta, lay zanak'Andriamanitra velona io. No amafisiny Petera eto fa tsy zay heverina ho fahendreny na fahefana no ahasakana ny hery sy ny fahefan'ny Kristy. Tsy izany no ahasakana ny hery sy ny fahefan'ny Kristy. Ka ireo olona ny hevitra fa rehefa maty izy dia tsy anana ny heriny sy ny fahefany tsony. Kanjo vao maika izany no nampibaribary fa na dy ny anarany fotsiny azy, na dy ny anarany fotsiny ihany azy, dia maharoka ny devoly, na sitrana ny marary, nampiavana, nampahendry, ary nampiombona sy nampiray, na de izahay tsy mifankahazo fitenenana akory aza. Tsy mbola lefy na foana akory lay fiheveranan'i Jesosy Kristy ho tsy manan-kery zany ry havana. Ary tsy vitsy ny mbola mihevitra fa fandrebirebeny zany ka nitenenan'ny sasany hoe zahay koa tamin'ny firenenay mbola nahantra de nivavaka tahaka anareo. Zany no fandrebirebeny ny saina ireo zay mihevitra fa tsy manan-kery io anaran'io. Ary ny tena mampalahelo de misy ireo manaraka an'izy ireny. Misy zany. Zany ane lay ary tsy manaraka an' Jesosy Kristy mihitsy izy fa momba an'izany. Ary zany fomba zany zay tsy finoana sy tsy fanekenan'i Jesosy Kristy zay lay tsy firarahina ny anarany zay lay antsony ny mpandinika hoe fanoerana pacifiste na fanoerana non violent. Zay no intsony azy. Zany hoe misy olona manohitra fa amin'ny fomba tsy mivantana, amin'ny fomba milamina, amin'ny fomba tsy misy erisetra. Ny olona toy izany lay nolazain'i Jesosy hoe ity fireneny ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra koa foana no ivavahan'ireo amiko. Marka 7, ny 9 sy 7. Satria mampianatra ny didin'olombelona ireo ho solony zany fampianarana zany. Aoka ry havana, aoka tsy ho mpanohitra ny Kristy amin'ny pacifisme sy ny non violence isika, fa sady tsy ahita-mbokatra eo amin'ny fiainana zany no anala-baraka antsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona, satria finoana mitsingevaeva. Tsy tena manaraka na mody manaraka, tsy tena mino fa mody mino. Ary zay nino matanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe maro no antsoina fa vitsy no ho fidiana. Satria vitsy no tena mino, vitsy no tena matoky ny anarany, vitsy no tena mitehitra aminy sy mitodika any aminy. Fa ireo manaraka azy ireo dia mpanohitra pacifista sy olona tsy mpino non violent. Hoy ny apôstôly momba ny fandavan'ny olona ny Jesosy Kristy, ny apôstôly Paoly zany, nanamafy ny hevitry Petera io. Amin'ny Korintianina 2 sy ny 9:20. Aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra eto amin'izao tontolo zao, tsy novan'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny zao tontolo zao. Tsy nahatonga n'izao tontolo zao ahalalan'Andriamanitra zany, ka dia ny fahadalan'ny fitorinteny ny sitraka amin'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Ny fahadalan'ny fitorinteny dia ny fitorinan'i Jesosy Kristy sy ny anaran'i Jesosy Kristy no sitraka Andriamanitra hamonjeny izay mino. Zany hoe raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao ny asan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny toroteny na ny fitorinan'i Jesosy Kristy irery no hany
mahavonjy zao tontolo zao. Ary zay tsy maintsy torin'ny fiangonana. Zay no moaza ny fanahy masina antsika indray. Zay no isin'ny tranga. Zay no isin'ny tranga indray. Isan-taona averin'ny tompo hatrany mba hialana nenina fa tsy misy famonjena afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery. Aresan'ny fanahy masina zany. Ny fankalazantsika ny Pentekosta dia fitodiantsika miaraka amin'ny fanahy masina any amin'ny Jesosy Kristy. Fa izy sy ny anarany no mahavonjy. Na amin'inona ilana zany famonjeny zany. Tsy voatery hoe ho an'ny tratry ny loza ihany mantsy ny ataon'ny soratra masina sy ny fiangonana hoe famonjena. Tsy ilay hevitra tokana ataontsika hoe misy tradoza dia ny fanavotana n'iny olona iny amin'iny le loza iny ihany no famonjena. Fa tena ilay fiarovan'Andriamanitra. Lay fiarovan'Andriamanitra mihitsy sy fikarakarany antsika isan'andro. Lay fiarahana miaina amin'ny fanahy masina zay mampifandray tsy tapaka amin'ny Kristy. Araka lay ataontsika eo amin'ny tononkira hoe momba anay ry Jesosy Tompo. Ary eo amin'ny 2:3 hoe enganeka homba anao Jesosy. Ny tena hoe homba ry havana dia tsy miara-dalana fotsiny na mifanao oloseho reny na mifanao avisy havanana, fa ny momba dia tena miaraka akaiky ary mihazona ny sandry na ny tantsoroka mihitsy. Zay no azo ilazana azy. Ny tantsoroka amin'ilay irahany mihitsy Jesosy Kristy. Ny tenim-pahendrena fampiasantsika reto misy tenim-pahendrena anankiroa fampiasantsika ary mba hanoraisiko everiko ahafahana mitadidy izay zavatra tiana hambara. Zao moa andron'ny tsy fahasalamana zao, ary mety tsara amin'izao andron'ny fahasalamana zao ity fitenenana feno fahendrenantsika ity, ary tsy isika malagasy ihany manana an'izy ity fa na dia amin'ny teny frantsay aza dia ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Aleo misoroka toy izay mitsabo. Zao mantsy ilay finoana sy fahatokiana, lay fiankinanao arabaky ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iny no fisorohana tsara indrindra. Iny lay ataon'ny Apokalipsy hoe marika ao aminao. Ka ahafantaran'i Jesosy Kristy, ahafantarany fanahy masina fa zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra no vonjeny ianao. Ary io no zava-dehibe aza miandry efa tafihin'ny Satana sy ampahorin'ny devoly zay vao mitady famonjena. Aza manao zany fa aleo misoroka, zany hoe miandry dia ny mialoha. Mbola misy ilazantsika hoe ny anaovana arorika raha mainandro dia ny mba hialofana amin'ny fahavaratra. Zany hoe manao tatatra na fiarovana noho ny rika avy amin'ny oram-be ianao amin'ny andro maina. Tsy adalana akory zany. Fa raha tonga aza ny oram-be mivatravatra sy tena tsy mitsahatra dia afaka milamina tsara ianao fa voasariky iny ny rika. Ary zay ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana. Tena tiany antsika, omeny antsika ny fiangonana, omeny antsika ny sakramenta, omeny antsika ny toroteny, mba hitodiantsika amin'ny Jesosy Kristy ka iarovany antsika, ahalalany antsika fa zanany vahoakany sika. Lay hoam-pitenenana faharoa mifanaraka amin'izay voalazako tetsy ambony ary fameno amin'ilay hoe aleo misoroka toy izay mitsabo iny. Ny ampiasako an'ireto ohatra reto mantsy dia ho singako fe hitehirizanao ny hafatr'Andriamanitra amin'ity Pentekosta ity. Le endrika faharoa dia ny hoe aza manao sorobaton'ilay jamba ka vao milana. Ny tiana tenena amin'izy hoe io ihany le tena hoe misoroka. Aza manao fisoroka vato an'ilay jamba, zany hoe misy mitoraka. Ary satria moa izy tsy afaka mahita dia ny sorobaton'ilay jamba hony efa izy vao milana hoe ohatray sady milana izy nefa efa voa. Ka matetika miandro fahavoazana ny olona, miandro fahavoazana samihafa vao mahalala iantso sy mila famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsia ilainy ianao hifikitra aminy satria mombanao izy, ka zay aleanao no aleny, zay misy azy no hitondrany anao, zay misy anao no hitoerany. Zay lay fanafarany
ho antsika ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra sy zay mitaonany olona eo amin'ny fanjakan'andriamanitra ary amin'ny matio 7:20 ny andininy 20 hoe indro aho momba anareo misy dikateny moa nandika anazy hoe indro aho eo aminareo isan'andro vaky fa tena mahalaza mihitsy le teny malagasitsika hoe momba anareo manao tantsoroka anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao ry havana malala tiantsika andriamanitra ny fiangonana ny toroteny ny sakramenta ireny no indriky ny tantsoroka ataon'i Jesosy Kristy amintsika ahatateraka ilay teniny amin'ny alalan'ny mpaminany hoe fa na mivily eo amin'ny ankavanana ianao na mivily eo amin'ny ankavia dia andreteny foana eo ivonao hoe itino lalana ka andehano. Niavatra ny Pentekosta ho anao anio ary dia io efa fantatsika hoe ankatoavy ny fanahy masina fa izy no hany mahay mampiombona anao amin'i Jesosy Kristy lay tia sy mahavonjy anao amin'ny zavatra rehetra na inona na inona. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra. Amen. Fanai masino, a vida.
Vavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Sotranao indrindra izahay tompo, ny fitiavanao sy ny famindramponao izay ataonao aminay. Nahatraranay indray izao Pentekoty fiombonam-bavaka irana mivavaka izao. Sotranao indrindra izahay satria na dia tsy tanteraka ary izahay dia mbola amenao fotoana ka tafahoana soamantsara amin'izany fiombonam-bavaka izany. Ary ankehitriny ary izahay Jesosy, mangataka aminao izahay. Ary tsy aty anatinay fananao masina, mba hitaridalana sy hampahery anay, mba azahoanay mahafantatra ny sitraponao. Ilay fananao masina iorery ihany mantsy Jesosy, no afaka manitsy ny fiainanay, mba hanananay fiainana mendrika, dia mendrika anao Jesosy. Koa dia ny angatanay aminao, dia ho anay izay miombam-bavaka izao, dia samy hoenika izany fananao masina izany. Io no hanadio, io no hanazava, ary io no hampahery anay. Fantatrao ny asatry ny fiainana izay diavin'ny olona tamin'izao fijanonana tsy nankaty am-piangonana izao. Kanefa mahatoky izahay fa tantaninao izahay ka mbola afaka mangataka aminao. Koa mangataka aminao izahay tompo, jereo amin'ny trafonao izahay. Jereo ny etaetam-ponay tsirairay avy. Jereo ny zavatra manahirana anay, satria fantatray fa na dia any an-danitra azy ianao dia miondrika mijery ny zanak'olombelona. Ary hitanao avokoa ny aty am-ponay tsirairay avy. Eny, fa ny ady amin'izao fiombonam-bavaka izao ary, dia fantatrao ny sentim-pon'ny olona izay asandrany mankany aminao. Dia ianao Jesosy no mahita an'izy ireo, dia hanatanteraka izay rehetra iriny sy angatany amin'ny anaranao anenao. Fantatray mantsy fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra tokoa ianao, izay tsy takatry ny sainay olombelona, dia hainao Andriamanitra tanterahana. Koa misy ho ianao Jesosy. Tsy tamin'ny andron'ny Petera sy Jaona ihany no hanehoanao zava-mahagaga, na tamin'ilay nanasitranan'izy ireo ilay malemy, fa na amin'izao andro misy anay izao ary, dia mbola manan-kery ianao Jesosy, mbola manan-kery ianao afaka mamonjy sy manafaka anay. Koa meteza ianao ilay fananao masina, anaisotra izay rehetra tsy mamelitra aty anatinay. Dia ny asan'ny Satana izay mamatotra ny olona, ka mahatonga ny olona tsy hatoky anao, ary izany no tsy sehoany voninahitrao amin'izay rehetra manantona anao. Indreto ny vahoakanao Jesosy, manana ny zavatra rehetra izay entiny ao anatrehanao izy. Koa meteza ianao hanomeza iriny satria fantatray fa Andriamanitra manome izay rehetra irin'ny olona sy angatahany amin'ny anaranao ianao. Mangataka aminao ary izahay, ho an'ny mpiandraikitra foibe, birao mpiandraikitra foibe sy ireo ambaratonga maro samihafa ao amin'izany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Ny angatahnay aminao dia mbola hitahinao an'izy ireo,
Satra ny adity sy andraikitra izay miandry azy amin'izao fotoana izao. Kanefa na dia izany ara dia tsy hamelan'izy ireo rery ianao fa omba azy mandrakariva. Tahaka ny teniny izay efa nataonao hoe indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Dia nonay izany Jesosy fa ho tanterahanao amin'ny fiangonanay, ary tsy ny fiangonanay ihany fa ho an'izay rehetra mahatoky anao dia mba iseho ny voninahitrao. Mangataka aminao zahay ho an'ny fiangonana izay nomenao tandremanay, na ny eo Ziona Vaovao na ny any Neville, miombona izao vavaka izao. Irina isangatanay aminao Jesosy, dia mbola hampaherezanao an'izy ireo mandrakariva, satria fantatray fa Andriamanitra tsy mamela ny olona ho rery ianao, fa Andriamanitra momba azy mandrakariva ary mahita azy. Ko ny asa rehetra izay mbola tanterahana, izay tsy vita tamin'ny tsy fahazahoana nankaty am-piangonana, dia inonay izany fa ianao no amboatra an'izany, satria fantatray fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Izay tsy takatry ny sainay olombelona dia hainao Andriamanitra tanterahana. Koa dia tanterao Jesosy ny sitraponao izay tianao hamonjena ny olona. Mahatsiaro manokana zahay ho an'ireo izay tsy miombom-bavaka amin'izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa, ao ny aretina na any an-tokantrano na any amin'ny hôpitaly, ao ireo voatana amin'ny asa aman-draharaha ka tsy afaka miombom-bavaka amin'izao fotoana izao. Dia tahaka an'izay hitahinao anay, no irinay koa hitahinao an'izy ireny, sy hampahirezanao azy. Vavaka aminao zahay, ho anay tsirairay avy, dia ianao tompony mbola hampahery anay amin'izay rehetra mahahory anay. Dia mahatoky indrindra izahay fa eo anilanay mandrakariva ianao, tsy hamelanay ho rery, na dia sarotra aza amin'ny fiainana dia tsy hamelanay ho rery ianao fa mitsinjo anay mandrakariva, satria amin'Andriamanitra anao dia eny an-danitra tokoa ianao, miondrika mijery ny olombelona ety ambonin'ny tany. Dia hitanao avokoa ny etaeta sy ny fanarian'ny olona. Dia aseho Jesosy fa mbola afaka mamboatra sy manitsy ary mampahery azy ianao. Fa ny irinay sy angatanay aminao, dia ny anjakanao aty anatinay, dia ilay fananao masina izay mitari-dalana sy mampahery no irinay anjaka aty anatinay, mba tsy hananany Satana fahefana intsony, fa mba hananay fifaliana amin'izao andro Pentekosta izay nandrosanao fananao masina izao. Dia mahatoky indrindra izahay fa hijery anay ianao araka amin'ny maha-Andriamanitra anao. Dia hitanao avokoa Jesosy ireo fahasarotan'ny olona maro samihafa eo amin'ny asa sy ny andraikitra izay tsy azony tanterahana. Mangataka aminao zahay, ianao Jesosy mbola hampahery an'izy ireny, ary hanome izay iriny sy angatany amin'ny anaranao, satria fantatray fa mahay manome izany ianao. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay hananan'ny olona etaeta izay angatany aminao, dia ianao no hanome izany satria hainao izany. Hitanao avokoa Jesosy ny setom-bavaka izay nasandratry ny olona. Eny, fa na dia ireo izay tsy nangataka taminao ary, dia ianao no mbola hitahan'izy ireny sy hampatsiaro azy amin'ny alalan'ilay fananao masina, ka hampatsiaro azy hitodiny any aminao. Ary izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao hoe rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anona sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny andininy voalohany ihany amin'ny hira izay voalahatra no hidy-rantsika an'Andriamanitra izao, ary dia atolotra ny tsodrano ka ataontsika ny andininy faefatra aorian'izay hamaranantsika izao fanompom-pivavahana izao. Jesosy no anjara soa.
eo tanteraka aminareo aneny tsodrano izay atolotrina amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy ianareo aneny tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome inareo ny fiadanana. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerany eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia misaotra ny Tompo isika ry havana no ny asan'ny Fanahy Masina ka nampiombona sy nahitantsika fifaliana teto ary dia mirary soa indrindra mba ho tafahoana soamantsara indray amin'ny fotoana manaraka izay ifandefasantsika fampahafantarana eo ihany amin'ny alalan'ny serasera. Samia mahereza tompoko. Bon après-midi et joyeuse fête. Bonne semaine ry havana.